Ny maraina tokony ho tamin'ny fitoro tonga teny Bodivona ny polisy kominaly niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana sy ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Nandrodana ny toeram-pivoahana iombonana na ny WC public eo amin'ny fokontany Ambodivona Kadifotsy izy ireo izay tantanan'ny fikambanana miezaka. Raha ny nambaran'ny filohan'ny fokontany tsy nisy ny fampilazana mialohan'izao fandravanana izao. Kadifotsy zany mazavatra mpanahagaga fotsiny sy mpanavizena hoe isy zavatra ohatr'izao nitsangety amin'ny fokontany ady satria plus izay ny olona ao anatin'io association io olona fantatra azoko antsona nery zareo hoe misy zavatra ohatr'izao mitsangy ety fa tonga dia nifitsahany zareo tamin'ny fito maraina io dia tonga dia terina tsisy mahalala olona mandalo no miteny aminay hoe misy fandavana tsy ambadika atsy. Amina tapitrisany no nanamboarana ny foto-drafitr'asa izay ny mpamatsy vola no niantoka ny fanamboarana azy. Saingy noravan'ny komuna tao anatin'ny fotoana fohy izay tena mampitaraina ny fikambanana. Mampalahelo tompoko zava-misy raha ohatr'izao zany nanaovana tanàna Antananarivo. Dia zavatra nefa mivatsiny ny komuna ny bailleur vola. Anankiroa ny mpamatsy vola tia andao iny ray dia kairana meny rano. Dia tsisy filazana tsisy inona fa tonga dia fandravana le izy. Zay manaiky fantany amin'ny komuna. L'autorisation nefa mazava nanomery zareo dia avy eo nefa ravana indray le izy. Ahitana efitra dimy ity toeram-pivoahana izay etsy akaikin'ny toeram-piatsonan'ny fiarakodia zotra nasionaly Ambodivona ity izay ny komuna no tompony tany saingy efa nomen'ny komuna lalana ny fikambanana nanorina ity foto-drafitr'asa ity.